Ao anatin'ny vanim-potoana ny orana tahaka izao no anararotan'ireo mpanao asa ratsy ny asa ratsiny amin'ny alalan'ny famakiana trano samihafa, ny fisolokiana samihafa ihany koa, eny fa na ireo fanendahana sy ireo endriny maro anatin'izay asa ratsy izay. Ny mpitandro ny filaminana nefa dia tsy mikely aina amin'ny asa tanterahany zandarmeriam-pirenena sy ny polisy-pirenena ary miezaka hatrany izy ireo manatanteraka ny asany mba ho tandroka ary ny vozona tokoa. Ny andindinim-baovao ndao aratsika. Ny ao anivon'ny tafika malagasy dia manohy ny ezaka fanamafisana ny fandriampahalemana miaraka amin'ireo mpitandro filaminana, zandary sy polisy. Ao anatin'ny vanim-potoana ny orana toy izao no fanarotana olon-dratsy hanaovana ny asa ratsiny. Manoloan'izany dia nahatonga ny lehiben'ny état-major général-ny tafika malagasy ny général Ranto Arinjaka Razafindrakoto sy ny mpiara-miasa aminy nidiny fotony manara-maso ireo miaramila manao fisafona na patrouille militaire manerana n'Antananarivo. Hatramin'izay ny région zany région militaire numéro 1 no nanao contrôle miaraka amin'ireo serviteur tokona ndraiky teto Antananarivo mba ahafahana manampy ireo nambany ao anatin'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena satria toetrandro tsy vitan'irery ary ny fandriampahalemana tsy vitana vondrona tokana. Io moa anatin'ny dispositif sécurité urbaine zay napetraky ny filoham-pirenena nampitainy tany amin'ny ministre ny fialovam-pirenena dia natainy amin'ny état-major général mitafy. Io zany misy fandaminana tany amin'ny alina sy ny maraina ka tsy maintsy tonga amin'izay ihany tsika zany rehefa andalana izay zavatra. Rehefa fantatra zany ny zavatra sy ny toerana misy an'ireo eto misy mpanendaka sy ny toerana mena amin'ny faritra dia fandaminana sy fanatanterahana izay. Ny ataonay aty zany petraka tsatoka eo amin'ny areny bis mba miaro an'ilay olona zay miditra anaty bis zany na vao mandray bis amin'ilay akasokaran'ilay mpanendaka. Vita zay dia mandeha amin'izay manao patrouille mamonjy elakelan-trano jery amin'ireo mpanao sity mahery sy ireo mpanendaka elakelan-trano zany. Any filohalon-dahy izay manakaiky ny vahoaka hamerenany indray ny fitokisan'izy ireo ary entanina ny tsiraray tsy salasala fa ampandre ny mpitandro filaminana amin'ny fanomezana loharanom-baovao ary ilaza raha misy tranga manohy toena ny fandriampahalemana. Any fisafona sy ny fanamafisana ny fandriampahalemana izay tanterahan'ny tafika malagasy manerana nosy dia hitohy hatrany.